Aleo raha efa 5 volana jolay taona roapolo amby roa arivo. Alahady efa efatra manaraka ny trinité. Alahady voalohany eo amin'ny volana jolay ity, ary alahady ihany koa ranjiantsika eo hevitra vaovao dia hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Dia ao aminao mararin'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny ary mba hafiletsa antsika iravana idera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Sokavantsika ny salamo fahatelo amby sivifolo. Salamo fahatelo amby sivifolo ny andiny voalohany sy ny faharoa. Vakitsika mafy zany amin'ny anaran'ny toko manao hoe Jehova no manjaka, mitafy voninahitra izy. Jehova mitafy, eny misikina ery izy, ary izao rehetra izao nampitoeriny ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola hatr'izay ianao. Amen. Ny hira faika ny 70 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Tompo manatona anao fanetreteny izahay ary ideranao ideranao zay na mbola velona koa, ankalazanao zay na mbola velona koa. Misaotra indrindra fa ianao no manomenay fahafahana na dia ny misy antokatrano saina izay toerana misy any rehetrany azy anatona anao mino izay fa manatrika ianao ankehitriny. Matoko fa mbola anemy herinao ianao ary ampamirapiratra amikavanao eo amin'ny fiainana tsirairay avy anarany aizy fahotana ka tonganay
hiantoka amin'ny fahazavanao andray ny fiainana ao aminao Jesosy Kristy. Ny fanenao masina ny no miasa ny anatinay aizanay mandray izany asa tamin'izay asa fanafana tanteranao ao amin'i Jesosy Kristy izany. Misaotra tompo. Amen. Petraka isika. Andao ry anatintsika nina faharoa amby fitopolo sy fitonjato ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Roa amby fitopolo sy fitonjato ny andininy voalohany sy fahatelo dia hitsangana ny tompona anjara nanao fampianarana ho an'ny sekoly arahady. Ivavaka isika. Misaotra ny Tompo Andriamanitra eo fa tonga ny fotoana ankehitriny izay nonay ny afatrao andrenesanay ihany koa ny fampianarana izay omenao anay zandrinao amin'ity mbola sy fotoana ny sekoly arahady ity. Dia mitenena Jesosy fa miaino izahay. Amin'ny anaranao nanovana ivavakay. Amen. Amaky ny soratra masina isika izay akantsika afatra dia ao amin'ny boky Isaia mpaminany toko faha 1:10 ny andininy 10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matavatra ianao fa hanombanao aho ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mandalo vanim-potoana malahirana izao tontolo izao mihitsy ankehitriny ao anatin'ity varan'aretina ity. Ary ao anatin'izany isika sambana sekoly arahady ny mpiandraikitra indrindra fa isika zandrikely ny Jesosy Kristy. Tsy ny aretina ihany ny atahorantsika fa matahotra ny amin'ny fianarana no avintsika ny fiainantsika andavanandro ary isika mpiandraikitra ny amin'ny asantsika. Andriamanitra nefa nametoky antsika mba tsy atahotra fa atoky azy, tsy erikerika foana fa hibanjina ny Jesosy Kristy mandrakariva dia mitana antsika soekitsika amin'ny finoana izany tenin'Andriamanitra izany mba hatateraka ny tenin'Andriamanitra amintsika manao hoe raha Jehova no mpiandry ahy dia tsy hanan-java-mahory ahy. Andeke mijerentsika ity tantara kely ity misy olona anankiray izay manan-talenta hitohizana tokoa ny ankingana izy io. Mandeha amin'ny taditokana miantona avo be miala amin'ny tany sady mbola mitsoloka vary amin'ny gony. No ny vita ny fampisehoana ny fahaizany dia hoy izy miaiky ve na nefa tena mahay mioraka ny olona manaiky azy. Atsangany ny tanana izay mieritreritra fa mety enjera raha miverina indray mandeha eo. Tsy nisy nanangan-tanana fa samy natoky fa tsy enjery izy ary niara-niredina hoe avereny kely indray mandeha, avereny kely indray mandeha. Eny ary izy fa averintsika ny fandehanana mitady fa mangataka olona anankiray ataoko an-tsabory isolana ilay vary gony. Nangina tsy nietsika n'ilay trano izay nitendreny aza nandaha avy trano tsy niety atao atsoto ny mpanao akingana so maty io raha minjera avy eny ambony eny.
nangay ay fotsiny a ilay lehilahy mpanomakiny any dia toy izany indrindra ny fiainan'ny kristianina maro. Miaika izy fa tena mahery Andriamanitra ivavahany, tena mahay ny zavatra rehetra Jesosy Kristy mpamonjiny, fa tsy mety izy ny ametraka tanteraka tsy misy fepetra amin'ny fiainany a eo ampelantanany tompo io, misalasala matahotra ary indraindray tsy ao mihitsy ny finoana. Dia tsy tanteraka amin'ny mihitsy ilay tenin'Andriamanitra hoe Jehova tokoa no mpiandry. Afatra ao anatin'izany ilay lehilahy izay nieritreretina ho tompony ny akiniana dia ataontsika hoe izy no Andriamanitra ilay mahita ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra, fa isika tsy mety mametraka ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra. Manoloana izao ao anatin'ny fahamerana vanim-potoana manahirana izao a dia misy ny fepetra izay efa apetraka ny fahasalamana, fa ny antsika kosa dia miampy hoe aza matahotra manerikerika foana, mivavaha mandrakariva, maty an'Andriamanitra ary ao amin'ny fahasalamana manao hoe manao varavava sy orona, ajaona eranelana ilay metatra, manasatana na matetika amin'ny savony, aza manora amin'ny tany, tsy mifandray tanana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny hira fahafito sy roanjato ka ny andininy faharoa ataontsika ny alohan'ny vavaka sy ny soratra masina izay ataondreo mpanompon'Andriamanitra. Fito sy roanjato. Zao dia hiaraka maky ny tenin'Andriamanitra isika, ka milohan'izany dia hivavaka aloha isika ry havana. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra tomponay io, fa mbola afaka mandreny teninao, teninao izay teny fiainanao anay, entinay mamakivaky ny fiainana. Koa mangataka ny fananao masina izay Andriamanitra, anokatra ny fonay tsirairay avy, ka azonay ny teninao. Mivavaka koa izahay ho an'ny vahoakanao izay mandeha izao teninao izao, mba ho tena vonina hiaino sy hankatoanao, ka hiasa ao amin'ny tsirairay ny fananao masina. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny izay hovakintsika ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Isaia toko faraky amin'ny 50 andininy fahasivy hatramin'ny faraky amin'ny 10. Isaia toko faraky amin'ny 50 andininy fahasivy hatramin'ny faraky amin'ny 10. Rehefa hita dia irahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Mifoaza ary sandrin'i Jehova, mitafy ery, mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny, dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy anao va ilay nitetitetika andrahaba sy nitoboka ny dragona? Tsy anao va ilay nahamaina ny ranomasina dia ny rano milalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana halehan'ny navotana? Eny, ny navotan'i Jehova iverina ka hankany iziona amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay ho eny andohany. Hahazo fifaliana sy firaviravona izy, ka dia andositra ny alahelo sy ny fisenitona.
jaona toko fasivy andininy fa telopolo ka hatramin'ny fahavalampy telopolo amin'ny anaran' Jesosy. Raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany fa tsy fantatrareo izay niaviany nefa napahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatrizay dia tsy mbola rehefa nisy napahiratra amin'ny masony izay teraka jamba raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona izy ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'ny ota ialahy ka ialahy indray va no mampamiratra anay ampianatra anay dia norohainy izy. Jesosy nandrefa efa norohany ra lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Ary raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy? Tompoko mba henoko azy. Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay niresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko mino aho, dia nekoka teo anatrehany izy. Ho faranantsika ny famakina ny tenin'ny soratra masina, izany dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 220 ka ny 12 ka hatramin'ny 17. Ary tamin'izany raha nakany Damaskosy aho nitondra fahefahana teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona koa noho nylay nitatao vovonany iny ny andro ry mpanjako dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra nanodidinay mba n'izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra dia nandrefeo ny laza tamiko ao nanao tamin'ny teny Hebreo hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sakotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. Dia hoy izao, iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo, izao ny Jesosy izay enjehana fa nitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao fa izao no isehoko taminao. Dia nanendry anao ho mpanompo sy ho vavim-belona amin'izay efa nahitanao ahy, izay nisehoko aminao. Amonjy anao amin'ny olona Israely sy ny Jetilisa izay anirako anao, hampahiratra ny masony, hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefany Satana ho amin'Andriamanitra, mba ahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay ho hamasinina no finoana ahy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andetsana tsika lavana anaotsika fa efatra amby telopolo sy telonjato ny andininy voalohany mialohan'ny andraisantsika ny hafatra avy amin'ny tombo. Iara-batantsika afaka indray mbola andrenten'Andriamanitra araka ilay hevitra hoe amarao ny farafana ao an-tombo ka ao amin'ny malanan'Andriamanitra ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anotrina amintsika dia hita ao anatin'ny petraka antsika ihany. Asany apôstôly 2:20.
ny 5 hatramin'ny 7 milo hevitra majinitsika amity volana jolay ty dia hoe ambarao ny fahafana ao amin'ny tompo, ambarao ny fahafana ao tompo. Ka hitatsika eto riavana fa ny olona manambara ny fahafana ao amin'ny tompo dia olona efa niaona tamin'ny tompo, olona efa niaona tamin'ny tompo. I Paoly apôstôly eto no manao rahateny eo anatrehan'ny Agripa Anjaka, ary ao anatin'izany rahateny izany no hitantarany ny fiaonany tamin'i Jesosy Kristy sy ny iraka izay nampanaoviny tompo azy. Dia hitatsika reto ny hoe izany olona manambara ny fahafanany tompo izany, isika teo hoe voalohany efa niaona tamin'ny tompo izy. Araka izao hitantarany Paoly apôstôly azy izao riavana dia rehefa milany izy ka mitondra fahefana sy teny akany Damaskosy, mirahan'ireo lohan'ny mpisolona teny an-dalana tamin'ny atoandro lenanahary iny, dia nahita mazava lehibe afaka-ny-danitra nanelatrelatra manodidina ho izy. Ary mihoatra ny famirapiratra ny masoandro, ny famirapiratra ny fahazavana izay mifanena teo amin'izany. Nohony dikan'izany ahitantsika rehefa fa ilay fahefana nentin'ny Paoly apôstôly na hoe Saoly izy tamin'izany fotoana dia tsy nanaleo fahefana ilay mazava, miherina ilay mazava, fa dia nidarabika tao amin'ny tany izy, lavo izy tao anatin'izany. Aseo izany ity fiaonana manokana amin'ny tompo ity hoe tsy mitsinona anie mihery sy ny fahefanana ny olona, ny fahaizana mampalalana izay iriariana, andehanana. Ary reto moa Paoly apôstôly dia andehanetsika ny kristianina raha iny andeha ho any Damaskosy iny, nasehon'Andriamanitra taminy ny voninahiny. Ao anatin'ny fiaonana ny tompo no aneho ny tompo ny voninahiny sy ny heriny ny fahazavana lehibe. Ary hitatsika koa izany rehefa niantso an'i Isaia mpaminahy Andriamanitra dia hita tao anatin'izany raha mijerisika Isaia 5. Isaia 5 ahitany Isaia mpaminahy ny voninahitran'Andriamanitra, nahitany Isaia mpaminahy ny fiandrianan'Andriamanitra dia manoza ny famasinany ny heriny. Fa ity fiaonana amin'ny tompo ity koa dia tena nanimony nefa fa verina izy, verina izy dia miteny fa hoy izy omeny 720 hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika izany hoe tsy fahitana ihany izany tena tsy fahazavana ihany ho hitako teny mihitsy. Ary koa no teny hoe fa iza moa ianao dia hoy Jesosy hoe izao no Jesosy izay enjehinao. I Paoly apôstôly tsy nihino mihitsy fa verina ny tompo, nitsara tao anaty ny tompo, dia tao anatin'izao fiaonana izao no nany ao Jesosy Kristy miary azy. Fa izy ilay verina mandrakizay nandresiny fahafatesana ary tsy tratry ny fahalovana. Izy ilay manana ny hery famirapiratana sy ny fahazavana afaka mandresy ny aizina ary mampandresy ny olona ihany koa anatin'izany aizina izany. Ry avana manao amin'ny tompo, raha mandinika ity ireo hevitsitsika hoe ambarao ny fahefanao amin'ny tompo dia mandiny tena tokoa isika izany hoe izaho tokoa ve efa niaona manokana tamin'ny tompo, efa hitako ve ny voninahiny, ny herin'ny fahazavany na nafaka tao amin'ny maizina ka mindrano ny fahazavana mahagaga. Efa tena tsapako ny fiainako rehefa velona ny tompo, tsy sanatria mivavaka amin'Andriamanitra maty ka tsy maheno, tsy mandrena inona na inona, fa mandinika
manara-maso ny fiainana mitantana ary mampandresy isan'andro san'andro. Izany koa no toky tia ny tompony inanao fa raha mbola tsy tapanao zany dia tady dio fa tsinotsinona ny herinao, tsinotsinona ny fahefanao raha tarafin'izany fahazaran'Andriamanitra izany. Lavo isao reto maneho zany ilay fahanetretena tian'Andriamanitra manay olona izay miaona sy mifanena amin'Andriamanitra. Fa ny olona manambara koa ny fahafanao ny tompo, rehefa nafahan'ny tompo izy dia mandray ny hery, ny hery ray mampitsangana azy, mampijoro azy, araka ny teny ao amin'ny 5:20 manao hoe fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao. Mandray teny fampahirezana, mandray teny fanomezam-toky ka tsy tian'Andriamanitra ao anatin'izany faharavony izany ny olona fa tia akarina anana fiainana vaovao, andeha mizotra vaovao, dia hoe izany mampijoro, mijorono izy amin'ny tongotrao andeha sy izotra amin'ny fiainana vaovao. Ary zany mihitsy ny olona tena tafaona amin'ny tompo rianana, miompiainana amin'ny tompo izy, miova ny fomba fijeriny, miova ny fomba fisainany, miova ihany koa ny asany sy ny ataony rehetra. Ary ny hery izay nomena azy mba hitsangana sy hijoroty dia lazain'ny tompo eto hoe mba hahatonga azy ho mpanompo sy ho vavolombelona, ho mpanompo sy ho vavolombelona. Mpanompon'iza koa mpanompon'Andriamanitra. Ary koa apôstôly koa no manamarika amin'izany sy mampahery ny kristianina rehefa miaona tamin'ny tompo ny kristianina dia hoy izy manao isaoran'Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny olona azy ianareo dia ny fonareo efa nanaraka sy ny fonareo izay nanaraka ny fomba fampianarana izay nanorana anareo dia izao kosa ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Tiako izany any amin'ny Romana 9:20 sy ny 9:20. Miova tompo ianao zany, Jesosy ilay miaona aminao, Jesosy ilay mampahery anao, io no tomponao. Ary tiany ianao hijoro mpanompony, anaiky ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Mandray hery ny olona miaona amin'ny tompo, miaina amin'ny fiainana vaovao izy, tsy mpanompony hota intsony fa mpanompon'Andriamanitra. Ary tonga ihany koa vavolombelon'i Kristy, fa izany mihitsy no misehoan'i Jesosy Kristy taminy sy isehoan'i Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy. Tonga vavolombelon'i Jesosy Kristy isika, manambara marina fa izy no Andriamanitra, izy rehefa nandraisan'ny fahafatesana. Ary ahoana moa no ahafahantsika mijoro vavolombelona? Jesosy ihany no nanafatra ny mpiainany fa izay hoe azo ely ianareo amin'ny ratsana ny fanamasina aminareo ary vavolombeloko. Ny tenin'i Jesosy ary amin'ny teny hoe mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao dia mihery ny fanamasina atafiny ianao rehefa mandray izany teniny izany ianao. Fa hitantsika eto koa ry havana, ny olona izay manambara ny fahafahana amin'ny tompo, miaona amin'ny tompo izy, mandray ny heriny izy ilay fiaina vaovao ao amin'i Jesosy Kristy izy, fa ny fahatelo koa dia mandray iraka mazava izy, mandray iraka mazava izy. Dia inona ilay iraka? Tahaka an'izay nanendrena ny Paoly apôstôly eto, anendrenao izy mpanompo sy vavolombelona, hamonjy ianao amin'ny olona Israely sy Jentilisa izay andrahako anao ary ampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefany Satana ho amin'Andriamanitra mba ahazoany fameran-keloka sy lova
amin'izay mamasinda ny finoana azy. Riara tsy ho any paoly ihany zany, ao antsika rehetra ihany koa izay efa nandray hely avy amin'ny Jesosy Kristy, nandray ny fanamasiny, nandray ny iraka sy ny baiko. Itsika kristianina zany ary tsy miova mihitsy baiko ny tompo io. Mandeha nareo izy ka mitory filazantsara ny olombelona rehetra, na dia miovaova azy izao tontolo izao dia tsy miova ny tenin'Andriamanitra, ary mazava ny iraka fa anafaka ny Israely, ny Jetilisa, zareo ny olona rehetra hiara amin'izany fangejany aizina izany, hiara amin'izany fahefana satana izany ho ao amin'Andriamanitra, ka hita ilay mazava lehibe. Zavako maro ny aizina manary manontany noho ny antsoantso tsy aram-paminany. Fa ianao kosa ny mpisamy mazava rehefa tafahotaka amin'ny Jesosy Kristy ianao, rehefa tena tsapanao izany voninahitran'Andriamanitra ny te mandehana. Paoly apôstôly manokana miraka hoe apôstôly Jetilisa izany hoe mandeha amin'ireny olona rehetra izay mbola tsy nalaga an'Andriamanitra ireny koa izy, taona ny olona rehetra ao amin'ny tompo. Fa ianao amin'izao manom-potoana izao be dia be ina mbola tsy mino amin'ny Kristy, mbola anatin'ilay fanajambana ara-panany, ao anatin'ilay fanaizingana. Eny fa na dia heverina aza fa efa miditra ny am-piangonana na mahalala soratra masina dia mbola be dia be ny ao anatin'ny aizina. Tahaka n'ireo fariseo izay niresaka tamin'ilay lehilahy zambatra ny kibondreniny, tsy nalala ny Jesosy izy na rehefa nanatry azy teo aza Jesosy, jamba ny tsy finoana izy, ary maro be koa ankehitriny no jamba zany tsy finoana zany. Meteza rehefa mihinana ny tompo na dia any amin'ny isan-tokantrano any any aza ianao, mety hoe maharefa ampahasalamana ianao dia tsy afaka mandeha mankaty an-tranon'Andriamanitra dia tadidry fa ianao rehefa nany amin'ny voninahitra ny fahazavany dia irak'Andriamanitra ianao, mandrapatempon'ny masonao, irak'Andriamanitra ianao rehefa Jesosy Kristy ianao, anafaka ny olona amin'izany fahefan'ny aizina izany amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Na ilay mivalaka ataonao azy tsy kely fa lehibe izany ho an'ny irak'Andriamanitra rehetra. Efa fandraisanao anjara zany amin'ny fanambarana ny fahafana ao amin'ny tompo. Be olona voageza riavako, voageza amin'ny fanahiny, voageza amin'ny taotry ny fahafatesana amin'izao fotoana izao, voageza ny zavatra samihafa. Fa ianao teteza raha mbola velon'aina ho fiasana am-pirantan'ny tompo, satria no tiaviny ianao na ny amin'ny voninahiny ianao any, no metoky ianao natsanga ny mpampiboly sy vavim-belona ianao. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra, fa aminao kosa ny hery ny fanamasina. Amen. Jesosy tompo, anao ny hery sy ny fahefana rehetra, fa na dia ny fangejana fahafatesana aza dia resinao, nasehonao zany ny voninahitrao mamirapiratra, ka tsy misy hery mihitsy mahatohitra anao na heriniza na hery avy aiza. Tsapanay zany tamin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Paoly apôstôly, ary tsapanay sy ainana isan'andro koa izany raha mbola velona izay ankehitriny, velona eo amin'ny fiainana ianao, miaraka aminay ianao Jesosy, dia no hoe zahay hoe fahatokiny izahay andray ny teninao, fa amin'ny teninao sy ny fananomasina ny hery
ahafahanay mitsangana, ahafahanay mijoro amin'ny tongotray ka tsy mireraka naokiviny amin'izao fiainan'izao zahay, fa andeha kosa anatanteraka ny hirakao. Misaotra raha mbola nataonao matoky izahay ka tendrenao somenao afatran'izany ho mpanompo zao vavolombelonao amin'ny fiainana rehetra. Andeha hirakao any amin'ny olona rehetra izay mila vonjy ao anatin'ny fatotra dia mifatotra isan-tany fantatra efa momba izay rehetra manaraka anao ianao, tahaka izay mombanao mpaly apôstôly na dia sarotra aza ny asa dia mampahery ianao, mampijoro ianao, dia avozinay manao tokony fanorantenanay raha izy izany. Ary mivavaka izahay ankehitriny ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny kristianina rehetra, tompo ahery izahay amin'izany asa izany. Mivavaka izahay ankehitriny tompo ho an'ny ireo tompona andraikitra ara-panjakana rehetra, ianao koa mampahery azy ireo mba ahafahany mijoro amin'izay efa nanirahanao azy, indrindra manoloana izao fahasarotana ameana ara-pahasalamana izao. Mivavaka izay tompo ho amin'ny vahoaka rehetra meonay ny fahendrena mba anaraka fandaminana tsara izay amin'ny toromaky ara-pahasalamana rehetra izay ampianarina anay. Vavaka izay tompo ho an'ny mpianatra rehetra sy manana fanadinana, mbola mianatra amin'izao fotoana izao arova izy ireny amin'ny mpaherezo, ary mpampianatra koa amin'izay ezaka rehetra tampiarahana izy ireo dia ianganiny izy ireny tompo. Mangataka aminao izay jery manokana ity firenena ity, indrindra ireo mpiasa ny fahasalamana amin'izao fiparitahany ary entina izao, dia arovonao koa izy ireo amin'izany asa masina izany. Ianao Jesosy Kristy mipiary tsara indrindra, ary ianao no atanteraka ny sitraponao ka ho fitaovana omby amperaka anao ireny mpiasa ny fahasalamana rehetrarehetra iny. Antoko satria ianao no tena manasitrana fa izy ireny dia mitsabo ihany. Apetraka ampelantananao ireo mahare fara-pahasalamana any amin'izay toerana misy azy avy any, arovoko izy ireny tompo, aza velanana tahotra fa ataovina toky ianao. Eny apetraka ampelantananao ny marary rehetra na iza misy azy, na inona koa karazana aretina izay ireo amin'ny fampiramponao Andriamanitro dia mifaingimba tena ho tafahoana aminao, andray hery tsangana sy joro ka amin'ny fahavelomany dia ho fiasana ampelantananao. Eny maro ny tiana angatana tompo fa asitrakay ny vavaka asandratray ny mbola namaina ampianarinao manao hoe ranay eo izay nilanitra amasina nenenandranao ho tonga le fanjakanao atao ny sitraponao ety amin'ny fanotaka nenanitra. Loanay izy anina sahaza aminay mamelany elokay tahaka mamelany izay beloka taminay, aza mitondra na mafakapanahy anafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ataontsika gafana hiara-tsangana izao aleo fontsika dia nombonatsika ny fanekempinoana apôstôlika. Fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra Espoao mpanao lanitra sy ny tany, ary mino Jesosy Kristy zananay tokana tombotsika izay nitolotoloana tamin'ny fanamasina, nateraka Maria Virjiny, zavana namaka Pontsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, mahatika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangan-tamana tamin'ny andro fahatelo, niakatra manendanitra, petraka ankavanan'Andriamanitra Espoa, ary any reviny tsara ny velona sy ny maty, mino fanay masinao, fiangonana masina manenao izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
petraka ianareo diavana zao a dia tonga isika amin'ny filazana ny rahan'Andriamanitra. Ao anatin'ny fanarana ny raran'Andriamanitra isika zao, ry havana hoy ny ten'Andriamanitra amintsika, ary hoy izy, tompoko mino aho dia ny akohaka teo anatrehany izy. Izany ten'Andriamanitra noraisitsika avy ao amin'ny filazantsara soratany Jaona 7:9-7 zany arabanantsika ry havana natratra zao alahady 5 Jolay taona 2024 izao sady mifetan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao. Dia miaraba manokana antsika ihany koa manaraka ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny FTKM ambojavy fanantenana fanarana fotoana tsy tapaka tahaka izao mampahery antsika rehetra. Dia ampahirezana isika fiangonana manontolo ny sampana sy fikambanana ianao izay mpanaraka izao tambajotra tserasera zao ahery amin'ny vavaka sy fanarana ny ten'Andriamanitra mandrakariva isika. Dia ampahirezana ihany koa isika hitondram-bavaka izao tontolo izao misy atsika izay mbola gejaina zao valana retana zao indrindra firenena malagasy izay misy atsika ety maro malagasy no marary dia ampahirezana entinam-bavaka, dia ampahirezana ny sampana sy fikambanana isika tokopira azo ity vavaka tsy hitsahatra ihany koa, dia ahery amin'ny ten'Andriamanitra isika rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka amin'ny lavitra isika ry havana dia hira firana fanampy fahavalana vatolo no ataontsika Andriamanitra fitiavana ianao.
dia faranantsika amin'ny hira fa 4:30 ny andininy faefatra 4:30 ny andininy faefatra izany areveosika manao nofiny masina faratsika tompo efa nafanao zahay tamin'ny fatotry satana olona afaka izay onao ary no izany no anavozanay ny fiainanay mba hanjakao tanteraka satria ianao ihany no mafantatra ny masoanay ary rehefa eo ampelantananao ny fiainanay dia amboarinao sy tefenao olona araka ny sitraponao izany koa mbola noloranay izay efa nitainao anay ho vola rakitra ampandrosoana ny asanao dia hitaly izany ianao ampahavokatra izany ianao araka izay ikendrinao azy hiatrika herinandro vao izay tompo nanindrindrindra nitsodranomasina vao ho tanteraka aminay rehetrany ary dia tonolona sy atolotra amin'ny anarana tompoko Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra Jesosy tomponsika mpiandrony lehibe ao amin'ny maty ary mitondra amin'ny fanekena mandrakizay izay ny atanteraka nareo amin'ny tsara rehetra amin'ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrany masony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho azy ny voninahitra mandrakizay amen. Ira 5:30 ny fanefatra. Hoan'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.